ny fahafatesana izany loahevitra izany indray no andeha mba anasana antsika rehetra amin'ny ty maraina ity. Miaraba antsika tsiraray avy, miaraba anao sy ny ankohonanao. Tafahoana indray satroko andray an-tanana antsika rehetra no ny hafaliko. Kanefa mino aho fa ny tanan'i Jesosy dia ampifandray ny tanako amin'ny tananao. Ka ho iray fo isika eo am-pandinihana ity ten'Andriamanitra ity. Ny fiadanan'ny tompony dia tononona mandrakariva ho anao. Iaraka hivavaka arsika ankehitriny. Andriamanitra rainay io, misaotra anao izahay noho ny fitiavanao anay, ka afaka andinika indray ny teninao izahay. Mamela ny heloka sy ny tsy fahatanteranay, amin'ny heloka vitanay, ny tsiramana vitanay teny andreanao, diovy zany Andriamanitra, mba ho mendrika ny anonana ny anaranao izahay. Dia mitahy reto mpiara-midinika amiko reto, ka ny fanena masina ny mba ho arotsaka ao anty-amponinay, ametraka ny teny ary any lesona sahaza ao anay sy fampahirizana eo anatrehan'izao tenidinika izao. Amin'an'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Fahafatesana. Azonona fa anisan'ny lafiny mahatsiravina indrindra eo amin'ny fiainana izao tontolo izao ny fahafatesana. Azo antoka fa efa samy niatrika an'izany ny ankamaroantsika. Ny fahafatesana tokoa mantsy no miandry eo ambadiky ny fiainana tsiraray avy. Ny fahafatesana no tambon'ny ota. Ny fahafatesana no sazy alohantsika, no ny fisarahantsika tamin'ilay loharanon-aina. Ny fahafatesana dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny faminanian'ny Baiboly satria zava-misy ny fahafatesana. Kanefa eo ihany koa ny soratsika n'Andriamanitra, eo anatrehan'ny fahafatesana dia manana ny vahaolana amin'izany Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy, izay efa naharesy ny fahafatesana, nitsangana tamin'ny maty ary mbola ho avy indray. Andriamanitra no nilaza voalohany ny teny hoe fahafatesana teto amin'ity tany ity. Izao no voalaza eo amin'ny andininy 17. Amin'ny Genesis 2:17 manao hoe: fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty ianao. Andriamanitra no niresaka voalohany, nilaza voalohany amin'ny hoe fahafatesana ao amin'ny Baiboly. Kanefa Andriamanitra ihany koa ny manana vahaolana ny amin'ny fahafatesana. Nanao fandaminan'Andriamanitra manao hoe ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Nisy fandaminana napetraka. Fa saingy izao niala tamin'izany fandaminana izany isika olombelona, tonga ny fahafatesana. Ary ny filazana fahafatesana voalohany natrehany masony izy ireo dia ny fahafatesan'ny zanany i Abela izany. Nampalahelo ny zavatra nitranga. Fahafatesana tsy rarina fahatesan'ny Abela. Fahafatesana izay fahafatesan'ny olona marina nafatesan'ny Abela. Fahoriana lehibe no natrehany Adama sy Eva, satria ilay zanany izay lazaina hoe olo marina nakasitran'Andriamanitra ny fanatitra nataony. Iny fa novonoan'ilay zanany raha ikaina izay lazaina hoe tsy marina teo anatrehan'Andriamanitra. Saintsaino anie ny fahafatesana tahaka an'izany keo no nahazo an Jesosy ilay marina, novonoan'ny olomeloka tahaka ny Abela izy. Fahafatesana tsy araridrarina. Fa saingy izao kosa ny tsy vitany Abela dia vitany Kristy. I Abela nijanona tao amin'ny vovoky ny tany, fa Jesosy kosa nitsangana izy. Ary zay no lazain'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany, ny vahaolana omen'Andriamanitra eo anatrehan'ny fahafatesana. Dia zao no lazain'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany 10:10,
ka ny andininy 10 hoy izy hoe ary de hita vavolombelona mandaingany amin'ny Andriamanitra izay satria efa milaza fa Andriamanitra no nanangana an Kristy nefa raha tsy natsangana izy raha tsy natsangana ny maty de tsy mba natsangana izy fa raha tsy natsangana ny maty na de Kristy koa aza de tsy natsangana ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny fonareo ary mbola amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Jerevantsika ny 10 fa raha am'izao fiainana zao ihany no antenantsika Kristy de mahantra indrindra ny olona rehetra isika. Ry mpiara-midinika namana, na de teo aza ny fahafatesana, Kristy kosa nandresy izany fahafatesana zany. Ary tsy hoe nandresy ny fahafatesana fotsiny izy ka nitsangana fa azony Kristy eo am-pelantanany ny fanalahidy ny fiaina tsy hita sy ny fahafatesana. Zao ny lazain'ny boky ny Apokalipsy 1:20. Ino mampahery? Hoy izy hoe de ilay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidy ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita. Ry namana isany, ry mpiara-midinika namana isany, andeha hiantoraka eo amin'i Jesosy androany satria Jesosy no manana ny fanalahidy ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita. Ary omen'Andriamanitra antsika ao amin'i Jesosy Kristy izany fandresena, izany tsy ambaratelo izany. Tena marary antsika ny fahafatesana. Mitanondrika isika eo anatrehan'ny fahafatesana satria voalaza fa ny fahafatesana no mifanohitra amin'ny fiainana. Ny fahafatesana de vahiny tsy nasaina. Ny fahafatesana de tsy miditra ambaravarana fa mananika ny varavarankely hoy ny bokin'ny Joba. Marary izany kanefa na de eo aza zany de misy fanantenana ao amin'i Jesosy. Ny fanantenana de Kristy ilay efa nandresy ny fahafatesana. Kristy ilay efa nitsangana. Kristy ilay mbola ho avondray. Ary Kristy ilay manana ny fanalahidy ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita. Tompony amelombelona zany fanantenana izany ampotsika. Fa raha tsy natsangana Kristy de foana ny fonontsika ary mbola maty ao amin'ny fahotantsika. Fa satria efa nitsangana Kristy dia azo antoka koa fa andresy amin'ny fahafatesana de le fahafatesana mahatsiravina isika. Tompony ampahery anao ka mba hifikitra amin'ny isan'andro isika. Ndeha ary hiaraka hivavaka isika marana antsika izao tinidinika izao. Andriamanitra raina io, ny fahafatesana tokoa ny fahavalo farany tsy maintsy horesena. Ny fahafatesana tsy avy aminao fa ny fahafatesana no tambony ota. Kanefa na dia eo aza ny vokatra mahatsiravina ateraky ny ota dia ny fahafatesana dia nomenao kosa ny vahaolana dia ny vahaolana ao amin'i Jesosy. Satria Jesosy zanakao no efa nandresy ny fahafatesana, no efa nitsangana ary nampanantena fa mbola ho avy ary ny atanany ny fanalahidy ny fahafatesana sy ny fiainatsita. Andriamanitro, ampio zahay hitoky, ampio zahay hifikitra amin'ny Jesosy Kristy zanakao. Dia ombanay any ianao, omban'izao mpiara-mitinika amiko izao ihany keo, amin'nara Jesosy nangatana ny vavaka. Amen.